nandoha-pirenena ny mpanohitra mampatsiahy ny andiny ny fahafolo ao amin'ny lalam-panorenana ny fahalalana maneho hevitra sy ny teny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hiditra amin'ny fikambanana na hanorona fikambanana, ny fahalalana ivony malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zoiny hafa. Mampatsiahy ny andininy fa-14 fehitsoratra fa-5 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana no miantoka ny zo hijoro mpanohitra amin'ny fomba demokratika. Manamafy ny fijoroanay amin'ny fampiresana anjara miady amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ho fiarovana ny tombotsoan'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Manambara ampahibe maso ny fandraisanay andraikitra eo amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus izay iarahana amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavana ka atao ao anatin'ny firaisan-kina pirenena. Mahatsapa ny fiakarany isan'ny olona voan'ny coronavirus amin'ny faritra 2020 eto amin'ny firenena sy ny fitombon'ny isan'ireo olona maty noho ny aretina. Mahatsapa ny tsy fahaiza mitarika ny mpitondra sy ny tsy fanomezana ohatra amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay ny gouvernemanta ihany no nametraka izany nandritry ny fizarana ireo fanampiny ara-tsosialy natao an'ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana sy mandrindra ireo fizarana fanampiana ireo. Maneho ny aiainy amin'ny fampidirana politika be loatra eo amin'ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana ity ary ny tsy fanomezan-toerana ny ministera ny fahasalamana izay tokony hanomezan-danja ny teknisiana sy ny mpiandraikitra voalohany ara-pahasalamana amin'izao ady izao. Maka esy misaotra amin'ny ezaka rehetra ataon'ireo mpiasa ny fahasalamana eo anatrehan'izao ady lehibe izao na dia eo aza ny olana sedrain'izy ireo ara-piofanana, ara-pitaovana sy ara-bola. Sahirana amin'ny fitotongana ny toe-karena sy ny sosialin'ny malagasy arahina ny fizorana any amin'ny fipoahana ara-tsosialy noho ny fahasahiranana mialali. Ny ankamaroan'ny tokantrano dia tsy manana fahafahana mamery tena intsony noho ny vokatry ny fepetra ara-pahasalamana ny raisiny gouvernemanta indritra nandritra ny fiboana. Maneho ny fanahiny amin'ny fahampiny ireo fepetra amin'ny tsy fahampiny ireo fepetra fanohanana ara-tsosialy ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra ny mpanatanteraka ary koa ny fanavakavahana amin'ny fizarany ireny fanampiana isan-tsokajiny ireny amin'ny tokantrano marefo. Maneho ny aiainy miamahantra hatrany vahoaka malagasy ary mitombo aingana mitahany ireo tsy anasa. Ny mpitondra nefa dia tsy mbola manana paikady mahomby hiatrehana izany fitotongana ny fiarikarenana izany andavanandro ny ponina izany. Maneho ny alahiny amin'ny fikatoanana ireo orinasa maro sy ny fanefasana ireo mpiasa anao chômage teknika na ihany koa ny fanesorana ireo mpiasa marobe izay mampitombo ny tsy anasa eto Madagasikara. Izany anefa dia tsy misy fepetra ara-tsosialy no raisiny fitondrana hanampiana ireo mpiasa very asa. Manamarika ny tsy fisiny mangarahara
amin'ny fitantana ara-teknika sy ara-bola ny valana coronavirus na dia eo azy ny fiantsonana nataon'ireo mpisehatra politika, sosialy sy toe-karena teto amin'ny firenena. Tafetotra amin'izany ny sandan'ireo fanampiana zaraina ary ny masotsivana isafidianana ireo ankohonana misitraka izany. Mampatsiahy ny tsy fisian'ny fiaraha-miasan'ny gouvernemanta miaraka amin'ireo mpandrarara toe-karena ary ny tsy fisian'ny fepetra maika anampiana ireo rehetra tsy miankina ireo. Talanjona amin'ny fanapahan-kevitra mandeha ila no raisin'ny fitondrana sy ireo mpanatanteraka amin'ny tsy ny fampandiniana miaraka tamin'ny sehatra tsy miankina momba ilay drafitra fambakisoana vonjy maika. Torak'izany ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny fanomanana ny paikady nasionaly ho fanarenana ny toe-karena ao aorian'ny Covid-19. Ary tsy makasitraka ny fanankatrana sy fanenjena mpanao politika, mpanao gazety sy olom-pirenena izay maneho hevitra sy mitsikera ny mpitondra amin'ny alalan'ny tambajotra an-tserasera na ny sehatra hafa. Eo anatrehany izany rehetra izany dia manao antso avo mba hananganana komity siantifika izay ivondrona n'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka, ka izany komity izany dia manana ny andraikitra feno amolavolany ireo fepetra ara-pahasalamana irehetra ho raisiny ary tarika miady amin'ny valana retina eto amin'ny firenena. Manao antso avo amin'ny fanjakana mba hijery indray ny paikady sy ireo fepetra maika ara-toe-karena ary ny fampiarana izany miaraka amin'ny sehatra tsy miankina mba hanamora ny firosoana miandalana amin'ny famerenana ny toe-karena. Ireo sehatry-arina izay voamafy indrindra nandritra ity krizy ity dia tokony atao nahara-pahameana mitaky ny fanomanana ny fikaondo nasionaly maika momba ny fanarenana ara-toe-karena ka tsy miandry ny fiafaran'ny fotoanany fahameana ara-pahasalamana akory ny fanampiana ara-sosialy dia tsy vahaolana maharitra mihitsy. Noho izany ny RNDM sy mpanohitra rehetra dia manameloka ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny tany tsy tandalana izay nodradradradrainy ny mpitondra ankehitriny netiny nangalana ny fahefana. Manameloka ny fampiasana ny fitsarana sy ny foroarda ho amin'ny tombotsoa ny mpitondra raha mba hanaovana erim-pamoretana. Mitaky tsy misy fepetra ny fanalalana ny asa fanaova-gazety sy ny fahafahan'ny mpanohatra maneho hevitra amin'ny aina amanjery mpanjakana. Ao anatin'ny finiavana sy fanajana ireo fehi-kevitra ireo, ny mpanohitra tsy ankanavaka dia miantso hetsika lehibe aorian'ny fihibohana. Antananarivo farana fomba ofisialy anjaina ty fikorato zay ny ataontsika androany ty ary dia samy hoten'andriamanitra tsika rena ho tanterahantsika eto andro.